eo amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany bebanga ny tontolon'ny ady malagasy indrindra ny fahatan'ny taranja aikido lodomandry teo amin'ny 20 taona ny androany ny sensei Rabelson Charles ijerentsika ny fanadina. Lodomandry io maraina io teo amin'ny 20 taona ny sensei Rabelson Charles tepanamainty 7e dan amin'ny aikido izy no anisany nanorina sy nametraka ny aikido niaraka tamin'ny sensei Ravelmanantsoa teto Madagasikara nanomboka ny taona 1970. Izy no anisany nanao karazana namparitaka anio taranja io zay taranja fron'ny Mori Ushiba Osansai Mori Ushiba efa tamin'ny taona 75 sa 80 tany no nitondrany ny izy zany nanomboka nanaparitany azy ary nanana ny mpianatra voalohany teto. Mbola itoetra ny fiangaliana ny taranja aikido na dia tsy eo intsony aza ny sensei Rabelson misy ireo mpianany tsy maneho ny ezaka efa natombony. Ny aikido dia fiainana iray manontolo ary ny tanjona amin'ny aikido dia hoe ho fianakaviana iray ny mpanao aikido dikan'izany tsy mijanona fa mihitatra foana ary mbola manao. Ankoatra ny fiangaliana ny aikido dia anisan'ny nafantarana azy ny herim-pona ananany sy kanapitainy tamin'ireo taranany. Ny afatra moa dia afatra avy aminy manokana tamin'ny fotoana izay efa nanomboka nahosa azy dia ambety teniny hoe ny mpanao aikido tsy mba resy fa na inona sehatra na inona mafy dia mijoro hatrany ary hatramin'ny fotoana farany izay nateo azy dia mbola ambety teniny izay ny hoe mahereza izany no tsy afaka fa ireo taranaka sy nandimby rehetra dia ataoko fa mahavita. Marina fa niaraka misy ho avy izao no anatotosana ny fanafenana ny sensei Rabelson eny amin'ny fasandrasany eny Mazarivo Ambohitra Serika. Ny vaovao mampalahelo teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena kotobo kilasy tokovavy no manakatona ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Isaonantsika teny tokantrano naharitra anjery hatramin'ny farany manome fotoana anao ary ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompokila, veloma tompokivavy.